Jesosy dia tena Andriamanitra. Izany fahamarinana fototra zany. Ny andro-bavaka maneran-tany dia fotoana anankiray iarahan'ny mpino maneran-tany mitondra bavaka ny firenena sy mitondra bavaka ihany koa ny mpino eran'izao tontolo izao. Andohalika amin'ny anarana tokana hiantso ny olona rehetra hiverina amin'Andriamanitra. L'être humain a besoin de repères, l'être humain a besoin de bonnes valeurs et la Bible nous l'apprend. En tant que jeunes, nous sommes l'avenir de la société. Alors, ces valeurs, nous devons les inculquer à nos enfants plus tard. Pourquoi c'est important pour moi d'être là? C'est parce que je veux prier pour Madagascar. Je suis là pour prier pour ce peuple, pour prier pour mes compatriotes aussi qui sont camerounais, je suis camerounaise. Manana anjara ny tanora ho amin'ny fitondranam-bavaka ny firenena, indrindrindrindra ho amin'ny malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao. Be dia be zavatra azo atao any an-trano fa ao anatin'ny fahatanoranana tena tokony hitetavana an'Andriamanitra. Jesosy dia tena Andriamanitra. Izany fahamarinana fototra zany. Dia tsy azo isika nombotana mifikitra amin'izany amin'ny fomba tsy azo zozona isika. Tsy zanak'Andriamanitra fotsiny Jesosy fa Andriamanitra zanaka. Raha misy olona te hahadevitra an'izany, isika mifikitra amin'izany.